Pazapa Kids miaraka amin'ny Lexi vao mandray ianao dia tia. Confiez-vous à une équipe professionnelle qui vous offre divers services de qualité. Queen of Beauty, la qualité professionnelle pour vous présente Pazapa Kids. Ny talenta tena izy ato anatiny Pazapa Kids miaraka amin'ny Chocolat, ny tsiro tena izy. Maminy mihaino mozika miaraka amin'ny Pazapa Kids sy Caprice. If I was you. Salama! Manahona daholo Salama, American Center, salama ihany koa nareo any tokantrano any. Tonga soa ato anatin'ny famaranana ato anatin'ny Pazapa Kids izay ahafantarantsika hoe iza no andrombaka ny amboara zany amin'ity taona 2024 ty izay niandohan'ny Pazapa Kids mihitsy satria ho an'ny lehibe foana dia tamin'ity izy nasiana ankizy. Lokoloko no entina amintsika amin'ity anio ity any amin'ny faraparany fandarana any vao fantatra hoe iza amin'izy ireo no andrombaka ny izay anarana hoe Pazapa Kids izay. Tsara ny manamarika antsika eto aloha efa tapitra ny fifidianana ho an'ireo ankizy ireo. Fifidianana izay teo amin'ny Facebook, nisy ihany koa teo amin'ny YouTube ary SMS manokana tamin'ity finaly ity efa tapitra avokoa zany ireo fifidianan'ireo efa ao mivokatra ho anareo mpijery miandry ny vokatra avy eto amin'ny mpitsara. Ireo mpitsara ireo moa zany dia hitsara ny seho izay ho ataony mpifaninana ho an'ny androany raha ohatra ka nareo mpijery dia lasa tamin'ny herinandro manokana no hitanareo ary dia ino no mitsarainareo sy nanomezanareo isa fitambaran'ireo anankiroa 700 isanjato amin'ny mpitsara 300 isanjato amin'ny mpijery no ahafantarantsika hoe iza no mpandresy amin'ity lalao ity. Eo ihany koa ny mbola mety anareo mety tsara mihitsy ny ataonareo raha ohatra ka hoe mbola mandefa ny veziveziponareo ianareo makasika an'ity prema ho amin'ny anio ity zany hoe ny famaranana ny Pazapa Kids amin'ny alalan'ny fampiasanao ny hashtag PZPK. Dia misy ihany koa ny vahiny efa hitantsika teo ny danse encore izay andia sy andravaka ny dia rehetra ato anatin'ity prema ity fa ho avy eo ihany koa i Tinsmena sy ny Tarika zay. Mazava ho azy ho an'ny androany dia izy efatra mianadahy no tena hojerentsika ary tena hojeren'ny mpitsara izany hoe izy efatra mianadahy Joanne, i Luca, i Sarbidy ary Tahiry satria dia iray amin'izy efatra ireo no andrombaka n'ity Pazapa ity fa eo akaikin'izay dia tonga eto ihany koa izy efatra mianadahy izay atsotsika hoe demi-finaliste izany hoe ireo tafiakatra tao anatin'ny demi-finale anao hira miaraka anao hira tsirairay izy ireo ary dia hiaraka anao lanonana amintsika rehetra eto ihany koa.
mialohan'izay aloha dia alao atao aroso aminareo mpijery ihany aloha ny mpitsara sy ny rehetra alao rosony Christian io Ie. Ny ny mpitsara dia hitantsika toy ny mahazatra misy any bodo izay eto amintsika eto miarabanao bodo eo ihany koa i tovotray ary miaraka amin'io ihany koa i firma dia ankasitrahantsika ihany koa ny coach vocal Yary Rapanoel. Ie, andao sika nomboka ny lanonana amin'ny alalan'ny fety sy ny hirahira hoentin'ny reto tanorantsika ireto fanokafana izy ity. Azamua
Ave ye sotran'zareo isika tamin'izay hira tsy vita mora izay a irany nonorobel tokoa izy iny izay ankasitrahana eto indrindra ny fianakaviany nonorobel izay nanome alalana ny mpazapakitsa nandray nilay hira sy nanao an'izay hira zay a dia ankasitrahana izy ireo teo ihany koa anefa ny mpitendritsika tao ambadika tao a misy an'ny taxa misy an'ny lanto a misy ihany koa ny Mathieu izay teo amin'ny gitara misy ihany koa ny manitra tojo ary nirina teo amin'ny feo lafika zay ny tsy vita mora nisany hoe hira afantarantsika ity mpazapakitsa ity fa aorinan'izay dia misy amin'izay ny fandarim-potoana iarahantsika eto inona no arahantsika zao Christian fotoana izao ao zay mandeha aty amin'ny mpijery tokoa no misy amin'izao fotoana izao mpijery zay mahafinaritra be mikopakopaka kely vasa mikopakopaka kely zao mihitsy dia fety no iarahana eto amin'ity dia miara manala azy eto raha hoan'ireto ankizin'ny mpazapakitsa reto dia tena hoe nanala azy tokoa zareo nandritra an'izay 10 herinandro ny anarana hira sy nanovozany zareo fahalalana kely ao anatin'ny mozika izay ary mino zay fa hoe tsy voatery zao fa mety any aoriana any dia isy amin'izy ireo isandratra ary anao carrière ao anatin'ny rasainy mozika sady zany zay moa zany tena tanjona fa raha ohatra kosa aloha ka mbola mianatra dia aleo aloha mifantoka tsara ihany koa ao anatin'ny fianarana dia sady mandia no manala azy zay natao eto ndao atao ankiry zay aleo mandihy dia manalazy tokoa tena nanalazy be mihitsika teo fa tazana mihitsy ato anatin'ny publika tato ohatrany hoe te anontany ampy tsara ihany
hoe ahoana ny fahitanareo an'ilay izy na dia atao za hoe amin'ny demi-finaliste ary zareo nametsivetsy tsara ve nanalazy ve ianareo zay moa tao anatin'ny sehatra ny pazapa ihany taloha dia mampahatsiaro anay tao anatin'ny pazapa iny iriny a dia hitako hoe mahafinaritra e milay be le izy a dia le ankizy hitako hoe efa manana toetsaina artiste sady a na dia tsy tafakatra finaly ry zareo a dia manala azy milay be izy a dia io zay hoe mena ty ankizy efatra e ampiana orakoraka mafy be makasitraka ao sa misy anapitsika tsy ny mahafinaritra foana mijery ankizy kely indrindraindrindra fa ankizy kely miseho ohatrandreny a dia fianarana foana ary mahafatifaty foana Christian o eny zany any ambadika any fa efa niantso tsisy anapiny tovo rehefa miara-midoboka miaraka amin'ny fo le ankizy dia rehefa tonga ty aminay mpijery na mpiaino dia zay zava-dehibe dia za aloha tafiditra tanatiny tsara mihitsy tao dia tsy efa zava-dehibe zay mino fa enin'izy ireo zay afatra izay misy horaisina ihany koa dia mino fa efa nandindia be tsika tato dia mbola andia ara ve isika sa ilantolanto Christian ny anoizana azy ye fotoana amin'izay zany zao ifandimbiasan'izy efatra meneda zay ao anatin'ny famaranana amin'ity lalao pazapakiditsay ity dia anankiray aloha no ampidiritsika somary mety hoe malefadefaka mihetsika kely ity iray ity lokoloko ny resakitsika androany lokoloko zany no loha hevitra dia izay ihany koa no hoentiny Luc pour le plaisir sans en attendre rien, mais pour le plaisir. Regarder une fille dans la rue et se dire qu'elle est belle, sans même aller plus loin, mais pour le plaisir. En passant simplement
Luc, pour le plaisir, ahoana ny fahitanareo mpitsara azy? Izy ary tena sa mihitsy miakatra etiko. Mahazo miteny? Mahazo miteny anareo ny fitenenana? Ia. Tsy afenina fa ho anazy zany a tena ohatrany miara mitebiteby amin'ny ankizy koa. Tsy haiko izay nanjoana androany fa tena ohatrany hoe miaina an'le finale dia ny zavatra nataon'la teo a tena mety ny zavatra iny raha hoe finale ny resaka. Hitako hoe tena tsara be le izy a mendrika ny finale lehilahy dia resy lahatra koa hoe mahimiry lehilahy dia tohizo zany fa tsara ny ataon'lahy. Izany andray ny fitenenana manaraka. Luc. Enjany le bady. Feno be ny tontoloko rehefa mihainao Luc feno be amin'ny zavatra rehetrarehetra natao Luc teo. Tena mahagaga anahy voatazona daholo ny zavatra rehetrarehetra na note na misy kiondalana kely ao anatin'le mozika fa tsy very zany mihitsy e. Zay mahafinaritra bravo Luc. Midika izay fa hanome loko maitso ianao satria ny botsy firmin zao efa mirehatra. Efa confirmany inazy a na koa efa azafady. J'aime. Dia ina moa ny ambony j'aime? J'adore. Farany mbola mahazo plus ihany lahy satria androany izy vao hitako mba nameno an'io scène io tena tsara nanome finale mihitsy alary zandro mahafinaritra. Misaotra betsaka anareo tsara ary a misaotra ny Luc ihany koa dia amin'izao fotoana izao isika moa zany efa hiara malala fa nisy ny minute caprice izay mipetraka tao amin'ny page Facebook ny pazapata ao a izay nataontsika moa zany tamin'izay dia nametraka fanontaniana ho an'ireo ankizy ireo any ambadika any amin'ny coulisse any dia tany amin'izao fotoana izao ametraka an'izay fanontaniana izay indrindra Rizo. Mijery mihitsy ato hoe izavy no mahazo fanontaniana tena be dia be indray a fa ny ankamaroan'ireo fanontaniana mipetraka amin'ireo finalista efatra menadany ankamaroany hitako ato fa ry zareo rehefa avy eo vao tena ho apetratsika fa ny fanontaniana ho azy efatra demi finalista aloha no ndeha ho apetraka misy anankiray ato zao Kuliar Zoeli Arsoa Christian Kely courage lahy dia ataovy tsara be le hira aza mora kivy fa mahay be lahy amin'iny a ataovy kirana ondra jury ireo zany a zay ho Christian sao dia misy tenena amin'izany efa vita aloha le hira iny tsy efa vita iny sady tsy fanontaniana raha teo iny treny inona moa ny tiandry atao rehefa lehibe a fa tena mahay mira be indry. Ankoatran'ny artista dia mety anao mety hatreto aloha mety hatramin'ireny resaka communication na management na marketing. Afaka mipetraka ihany fa andraso zandray no eny a isitraka ndrive hono mety mahay feo any Kelly Clarkson rehefa tsy mahay. Tsy mahay fa makafy? Ie, zay fanontaniana Sandy Andel zay toizantsika any rehefa avy eo fanontaniana aloha fa aleo toizana ihany koa mozika sy ny hira rehetrarehetra avy aty amin'ny coulisse sika miaraka ato ny ankizy sy ireo artiste invité a zay mbola hitantsika miakatra ihany koa rehefa avy eo fa toizana aloha mozika izy indray miandratsika ao Christian. Ie, variana kely mihitsy amenanareo satria ohatranay tamin'izay mbola kely zao raha anontanianana zany ina ny atao rehefa lehibe dia mbola tsy fantatra akory hoe inona ny atao hoe management sotra zany fa ny ankizy amin'izao zany efa lasa lavitra mihitsy izy a mamaly an'izay fanontaniana ao ambadika ao izay mahafinaritra zany e ao anatin'ny mozika ihany koa dia misy hatra ohatran'izany tsetsatsiaritra kely iny a fa tovovavy indray no raisika zao a hira anankiray a malefadefaka ary ataontsika hoe dia amondra safira ve ity hira ity a hoentiny Sarbety. Mahita no
foana lay zykany fanaliany ianao lay dia moda safira tsy fokio tsy mbatakary tsy mbahino kosolokio tovokazo tsy mbafanadro diny tsy very tsy ratsy fitsy ianao lay dia moda safira tsy fokio tsy mbatakary tsy mbahino kosolokio tovokazo tsy mbafanadro diny tsy very tsy ratsy fitsy tsy very tsy ratsy fitsy rehefa tonga ny ariva tobalaina misaraky izany tsy andriko ny ampitsy hahitanao ndray fitiavako mamy mila tsy ahita tory lasa nebona nebon'izany tena zatranao ny fo miampitsove metsy ny androany ianao lay da moda safira tsy fokio tsy mbatakary tsy mbahino kosolokio tovokazo tsy mbafanadro diny tsy very tsy ratsy fitsy ianao lay da moda safira tsy fokio tsy mbatakary tsy mbahino kosolokio tovokazo tsy mbafanadro diny tsy very tsy ratsy fitsy ianao lay da moda safira tsy fokio tsy mbatakary tsy mbahino kosolokio tovokazo tsy mbafanadro diny tsy very tsy ratsy fitsy tsy very tsy ratsy fitsy ianao lay da moda safira tsy fokio tsy mbatakary tsy mbahino kosolokio tovokazo tsy mbafanadro diny tsy very tsy ratsy fitsy ianao lay da moda safira tsy fokio tsy mbatakary tsy mbahino kosolokio tovokazo tsy mbafanadro diny tsy very tsy ratsy fitsy 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 Sotra tompoko tombo le kazonareo ohatrany ahoanary izy teo no naloha ny jiro dia aveo dia averina piretina ao ary bodo ary zay no nanao an'izay a handray fitenena ve ndriko za zao malahelo rehefa tsy mahita ndriko tsony amin'ny herinandro ambony tonga avamony any amin'zareo avy any moany mpitsara sasany ary voadonina ny sarobidy be ny foko ono a ametraka kely fanontaniana sarobidy sarobidy ve anao pira mihitsy rehefa lehibe rehefa vita ny fianarana ie za faninandry voalohany tsara be a tsara be dia mirary be ho lasa lavitra amin'ny tanjona irina dia ho tonga amin'izay zavatra irina rehetrarehetra zany hoe aza diny mihitsy ny mihira foana isan'andro san'andro a dia mitady zavatra tsaratsara mihoatra ny teo aloha mihoatra ny androany a mihoatra ny zavatra efa natao fa manana carrière lavitra be sarobidy sady mahazo torohevitra moa zany eto a firma ary atrony maitso a dikan'izay afa-po aloha ny zavatra nataony dia faharoa manaraka an'izay a izy moa efa nahafatifaty anatra amin'ny voalohany izy io a sady manjay kely izy a no mahay mihira dia androany a mbola voapirofony aminahako manokana mihitsy hoe tena mahay mihira izy
fa ny zavatra anampiako an'izay fotsiny a le fahaizana mi rehefa eo e tsisy kianina tsony fa misy décorna scène zay tao anisan'ny manelingelina ny mpihira izy io ndraindray a fa tsy maintsy atao satria décor fa hitako ianao hoe hainao miala an'ilezy hoe eto a mamindra dia eto a mijery kely sao dia mianjery milay be zany a za makanao e ok sotra misaotra betsaka anareo a afaka mandeha indri ao ambadika ao a ihany ko amin'izay fotoana izay zao moa zany efa nilazaina teo hoe tena be dia be mihitsy no manontany fantaniana ao amin'ny minute caprice ao a angamba isika hivadika kely any ambadika any amin'ny coulisse any aloha rijatahina antany a ho an'ireo izay mbola sy voantany amin'izao fotoana zao be dia be fantaniana ho azy efatra demi-finaliste zao no betsaka araka le efa nolazaiko teo ka tonga dia todika amin'izay akaiky andrindrato angambany zao a Luka zao ny hitako eto a Luka sy tahiro ny tiany be nareo a inona mba hira tena tianareo indrindra Luka aloha no mamaly voalofa izy ny eto akaiky inona hira ty landy Irany Céline Dion. Céline Dion zany tena mpira ty landy Ie. dia mipetraka amin'ny tahiry any le fantaniana loha zany ho atao amin'ny tahiry koa izy mpira te inona ny hira tena tianao Irany Marion Fenonao. zay hiry zay mihitsy ny tena tiana indrindra ie misy fantaniana ihany koa ty a ho an'ny sarobidy a sarobidy ngamba mety mitsangana kely iza hono mampiakanjo andri hoe Yanis Toel Swan tiako be foana ndri ary makandri zay hatramin'ny farany mampanao ny akanjo mampiakanjo tsy haiko hoe manjaitra zany sa Ny manjaitra ny akanjo fa liva telo ny rehefa mijenà. Ampanjairina daholo zany ny akanjo ny hatramin'izay Ie. ok ary zay vao valo ny fantaniny ani izy teo a dia fantanina ray farany a Joanna ka efa miomanaty fa tsy hitako etsony a aloha rehefa avy indray toizantsika minute caprice fa aloha ampidirina mpira manaraka Christian ie efa Joanna tokoa no vonona ao ambadimbadika ao a maro aminareo angamba tamin'ny ty an'io ty a no hoe niroso amin'izany fanorenana tokantrano izany dia miantefany aminareo mihitsy ty hira hoentiny Joanna ity a indrindra moa zay ny akanjo fotsy tany amin'ny mariaziny tany a Beautiful in White Joanna But when we first met, I got so nervous I can't speak. In that very moment I found the one that my life had found its missing piece. So as long as I live I love you. We haven't heard you. You look so beautiful in white, and from that summer very last breath, this the ocean red. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless, and we are on high. In every word, you're my every reason.
mitsangana kely tsika Joanne aloha rehefa misy maheno iny hira iny dia betsaka ny manontany hoe iraniza tokoa ary izy iny irany Westlife izy iny Beautiful in White dia satria hihaino ihany koa isika sy Joanne hoe ohatrany ahoana ny nahitan'ireo mpitsara izay hira izay. Mandrehatra maitso. Tiako be ny gravinao, tiako be ny medium anao, tiako be ny aigu anao, tiako be anao mitendry gitara, dia tiako be ny rosy amin'ny volonao, fa tsy tiako volonao lokoina, za ihany izay. Dia tiako ny akanjonao, dia tiako ianao, dia tiako ianao raha lasa lavitra be, dia fantatra ianao fa ho lasa lavitra be. Dia tiako foana ny teny eto satria be dia be zavatra resahako tiako resahana momba anao, dia tsy maiko an'izaniza mihitsy sy micro, ary dia tiako ny dia tiako miangolanao lasa rehefa mijery ny Joanne dia miainga ho azy mihitsy ny inspiration dia artiste fenanao Joanne raha manidina ianao dia roplanina dia ino koa raha ordi ianao dia tsy miramina dia lasa zao fa tsy mijanona dia raha paoma ianao dia tsy hohanina. Za makanao Joanne zay. Le zavatra ho tenenina eto raha resaka fitsarana ohatrany tsy zavatra ho tsaraina ntsony androany a tsy haiko fa zay mivoaka dadany daholo dia faly a mahita n'le ankizy nanao zavatra milay be androany fa naizanynaty zany tsara foana ny zavatra ataonao ohatra amin'izay fa androany tena hitanao mihitsy le point faible ko angamba fa nitsangam-bolo milay be tiako be dia toy izy foana mozika za ohatra ny manantena hitanao anao hira tsy hoatsy sotra betsaka sotranao sotranareo mpitsara sotrany Joanne dia hotizatsika hatrany rehefa avy eo moa zany ho hitantsika hoe iza no andrombaka ny amboara ao amin'ity mpazapakiditra ity vadika kely any ambadika ny sehatrany isika aloha antany an'ireo ankizy ireo. I Joanne iny aviniry iny tena misy fantaniana ho anao mihitsy eto fa mipetrapetraha antaniana kely an'ity fantaniana avy amin'ny finoana Persia Jane Valfity anarana hafa be fanratany azy fa azy ihany izy firmo ondriny nianatra ny tendry dia efa mahay be ve tsy nianatra ny tendry gitara fa mahita anay mitendry ohatrany fotsiny dia mijery zany hoe sady ampianariny daday any sanatoriny kely ohatra izao ye zay ny fantaniana ho an'ny avy amin'ny finoana voavaly angam'izay afaka mipetrapetraka indray aloha i Joanne sarobidy ianao ihany ve ho natsapa-tena ny tenanao hoe manatalenta amin'ny hira sa nisy olo-kafa nanoro hoe miantsa andriamanatena sady natsapa dia ny olona koa miteny olona tao an-trano zany na any ivelany dia izay no napriska andry voavaly ny fantania miantsa andriamanatena fantaniana ho anareo rehetra ity fa tsy haiko izay amaly naprisia andray aman-drenareo ve nareo hony anao an'ity mpazapaty sa sitrapo alao sitraka ve ohatra izao ny mbola tsy niteny naprisia andray aman-dreny ve hony sa sitraponareo naprisian'ny ray aman-dreny dia zay kokoa dia anao dia fanindry ilay izy dia lasa nanao raha ny sitraka zao izy ny tena naprisika mamanay mamanareo ay ary nendreny ianao sa ianao ny tena tianao mpazapa za ny tena tianao mpazapa dia nanaiko mamanay sy dadanay ie izay aloha fantaniana avy aty amin'ny coulisse indray rehefa avy eo mbola misy marobe misy 300 mahery ato fa dia zanao apetraka izay voafantana mandrapatapitra ity prime final ity fa toizantsika indray mozika
Ie, mahafinaritra satria nareo ray aman-dreny a dia anisan'ny mandray anjara be mihitsy amin'ny famporisihana ny ankizy a iroso anatin'ny sehatry ny zavakanto ohatra n'izao a teo zao a i Joanna hoe ny dadany anisan'ny jereny mitendry gitara ao dia ho anareo izay any an-trano any zany izay andray anjara sady amin'ny pazapakitsa amin'ny manaraka dia efa jerijereo ihany ny ataony ao an-trano fa mety ho lasa lavitra ihany nareo anatin'ny fifaninanana ohatra n'izao a dia eo ihany koa moa zany ny ray aman-dreny mampirisika ao anatin'ny fifidianana ihany koa ny hira atao a zany hoe reny zany ny coach akoatra ny coach vocal sy ny mpanao mozika sy ny mpitsara aty anatin'ny pazapakitsa atika dia isaorina nareo ray aman-dreny zany dia ny mpanaka amintsika kely manaraka kosa izy zany finaliste faefatra eto a hirany mage 4 no entiny aminareo a na dia maizina aza hoy ny hira izany zany eo tahiry
Soda tompoko. Endrika hafa mihitsy mitondra ny tahiry an'ilay hira. Zay indray ireo musicien ireo a misaotra e tsy fantatra aloha ianao koatrana vororo eo anatin'ity raha mangotraka eto ity amin'reto afo midedadeda amin'ny lafiny ankilany sy ankilany sy andaniny ity fa dia tsy fantatra na le volo aloha i volo io hijanona menamena eo foana ohatra manao magie mety tsy maintsy asorinaina angamba hianatra sao dia bety hono a inona ny raha tamin'ny lananao prema rehetrarehetra teo inona ny raha tiany lahy indrindra Ny raha tiako indrindra ny tamin'ny rainy lahy ny tiany lahy hoe ny raina inona ny raha tiany lahy indrindra mahasikata. elahy zany no elahy tiroka tiroka elahy Tsy dia tena hoe makabe fa tia. kanefa ny attitude any lahy a tena ao io taranjany lahy io fa aza anona fotsiny le rehefa mbola kelikely oatra zao a aza rahiena loatra matetika ny feo ny corde vocale any a torohevitra fotsiny a tsara le izy rehefa manao fety hianatra zao fa amin'ny mbola zazany lahy mbola fragile ny corde vocale dia aza rahiena le tiako tena aza atao ohatran'izay matetika loatra any a fa mety le izy le teo zay lahy le niakatra ambony dia somary sahirana kely satria kasen'ny lahy le izy tany ampovoany dia manjary maratra kely izy torohevitra fotsiny zany fa tsy kihana akory any a dia efa confirmaiko ty nandrehatra ihany koa firmin ohatrany mitovy fijery zay sibodo a ny zavatra hitako androany a zay angamba ve vo hitandry le roa ny lahy tiako tenenina hoe eny miankina amin'ny hira ihany koa aloha le izy fa raha miaino an'le arrangement nataondry le rony a dia mahitanao eo a dia zavatra ray ianao sy le arrangement hitako mety be aminao ny zavatra ohatr' ireny a amin'le fihetsika bandibandy kely dia hoy za hoe tiako be ny nataon'ny lahy androany a milay be lahy Soda tompoko. milay tovitra maitso sur lesy tahiry a lay alahy misy an'izay eny e efa hitako hatramin'izay moa zay zany e efa hita le personnalité le miatrika zay toy izy foana zay na ho vitany androany a ny amin'ny manaraka zany toy izy foana zay zavatra hoe fetrehany zay satria zay tombony be da be ho an'ny tahiry zay ny jereo foana araka le teniko tamin'ny ankizy teo hoe jereo foana le tsaratsara kokoa hatrany aiza miaino karazana hira be da be dia mahaiza miaino anatra sy torohevitra fa zay koa anisany mampandroso a fa feheziko amin'ny tena anankiray hoe milay alahy zay Sotra anareo mpotsara sotra ny tahiry ihany koa nitondra an'izay zay a hitahiry ihany koa moa zany no anisany hoe namarana ny fambabona aloha zany amin'ny tsy zany hoe ny fiakaran'ireo finalista ireo a mitokatokana tsiraray avy teto a rehefa avy eo mbola hotoizantsika satria mbola misy mivahiny hiakatra eo a rehefa avy eo mbola isy ihany koa ny fiakaran'izy ireo dia ny finalista sy ry zareo finalista mbola hiverina hiaraka eo a fa aleo aloha misotra rano kely